Faly miarabantsika tsy avindray tatry alatsina iny maraina voalohan'ny volana jolay ity a. Soan'Andriamanitra isika fa mbola manitsaka ny volana vaovao ihany koa ary mirariso anao mba ahita fahombiazana ao anatin'izany ka hijoro vavolombelona tokoa ny isika ihany koa rehefa tonga ny faran'ny volana ary ankalazan'Andriamanitra. Alohan'ny dirantsika ny amin'ny mofinainana io dia hivavaka isika. Ry Jesosy zoky be fitianay eo, avia mitantananay tokoa ary azavela izay voaravoravain'ny Satana, azavela izahay ho kivy fampahirezo mandrakariva ka olon'ny fifankatiavana, olon'ny fandresena, olon'ny fahombiazana satria manana anao. Andray ny teninao izay ankehitriny dia mety aizainao hiasa ho anivonay tsirairay avy eto aminaran'i Jesosy. Amen. Lohaten'ny mofinainantsika androany dia manao hoe fahadisoana novondin-dafo. Alaina amin'ny pitoriteny toko 7:7-8 manao hoe indro izao ihany no hitako, nataon'Andriamanitra mahitsy ny olona akanjo, namorona sain-kafa maro izy. Amen. Mirakitra tantara marina momba ny fiainan'ny fiarahamonina sy ny fiainan'ny isam-batan'olona ny bokin'ny Genesisy, kanefa dia tsy mahita velively fitantarana momba ny zazateraka jamba ohatra, tsy mahita ihany koa tsika fizara fitantarana na zaza marenina na mandringa na kilimaina na tsy vorosaina sika. Tsy misy ohatra momba ny fahafatesan'ny zazamena vava ihany koa ao, na ny ankizy na ny tanora vao eritrerina. Tahaka izao manko ny filazana manjoa ao amin'ny bokin'ny Genesisy, manao hoe ary ny andro rehetra ny ainan'i Adama dia 307 taona dia maty izy, ary ny andro rehetra ny ainan'i Seta dia 207 taona dia maty izy. Tahaka izany no hita ao. Men'Andriamanitra herim-batana lehibe ny olona, hany ka voatohatra izy ireo ny aretina mpahazo ny taranak'olombelona vokatry ny fahazarana manimba. Ary ny toy nandritra ny 9,000 taona izany. Io zava-misy io dia porofy ampy hanehoana amintsika ny hery sy ny tanjaka izay nomen'Andriamanitra ny olona tamin'ny famoronana azy. Raha toy Adama tamin'ny namoronana azy ka tsy nomena herim-batana 100 avo heno izay ananan'ny olona ankehitriny, dia efa ringana ny taranak'olombelona tahaka an'izay noho ny fahazarany ankehitriny sy ny fiainany fanohitra amin'ny lalàna ara-boajanahary. Tsy namorona ny taranak'olombelona amin'izao toetany marevaka ankehitriny izao Andriamanitra. Tsy vokatry ny asan'Andriamanitra io toe-javatra io, fa vokatry ny asan'ny olombelona, fahazaran-dratsy sy fanararaotana ary fandikana ny lalàna napetrak'Andriamanitra mba hifehy ny fiainan'ny olona no nitondra an'izany. Noforon'Andriamanitra ho voninahiny ny olona mba hahatonga ny fianakaviam-ben'ny olona iray amin'ny fianakaviam-ben'ny lanitra rehefa avy ny tsapaina ny sedrainy izy ireo. Fikasan'Andriamanitra hameny ny lanitra amin'ny fianakaviam-ben'ny olombelona raha toa ka nankatoa ny teniny tsirairay izy ireo. Ho an'ny Eva dia toa zavatra kely ny tsy ankatoan'Andriamanitra tamin'ny fanandramana an'ilay voan'ny voankazo voaraha sy ny ankafanan'ny vadiny koa mba tsy hankatoa, kanefa ny fahotan'izy ireo nahatonga ny varavarana mba hidiran'ny fahoriana teto amin'izao tontolo izao. Iza ny mahalala amin'ny fotoana hitsangan'ny fakapana ireo vokatra mahatsiravana izay ateraka izany, dingana diso izany mety heverintsika fa kely fotsiny izy kanefa ny voka-dratsiny dia tena lehibe tokoa. Amin'ity maraina ity izany dia mampitodika ny saintsika ny tenin'Andriamanitra. Nanota tokoa Damasieva, zavatra kely no nahatonga vokatra mahatsiravana teo amin'ny fiainany. Isika koa ankehitriny dia mandray fanapahan-kevitra isan'andro. Aoka anie ny fanapahan-kevitra izay raisintsika mba hahatonga antsika tsy ho amin'ny faharinganana fa ho amin'ny fanantenanan'Andriamanitra. Aoka anie ny fanapahan-kevitra izay raisintsika ihany koa hitondra soa ho an'ny ankohonantsika, ho an'ireo zanantsika mba hahatonga azy ino sy hatokan'i Kristy. Aoka ny fanapahan-kevitra izay raisintsika
hitodika atsika sy atonga antsika hitoetra manjakariva eo amin'ny hazo fijalian'i Kristy. Amen. Iranay tsara indrindra mbola velom-pisaoranao izahay noho ny amin'ny fitiavanao. Saotra indrindra ny amin'ny teninao izay menao anay anio dia mangataka aminao izay ampio amin'ny fanapahan-kevitra rehetra izay raisina isan'andro mba ho fanapahan-kevitra tsy taitaitra fotsiny ihany na faly amin'ny zavatra hitan'ny maso fa fanapahan-kevitra avy amin'ny fikainandoha miaraka aminao ary fanapahan-kevitra maneho tokoa fa zanaka ao izahay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Yeah.